Mitohy hatrany ilay asa sosialy tanterahan'ny Cnaps ka ny tanànan'ny Mandritsara sy Analalava no nahazo tombony tao anatin'ilay antsoina hoe Cnaps amin'ny tetivohitra. Distrika 7 ao anatin'ny faritra Sofia dia Mandritsara, Befandriny, Bealalana, Befotaka, Analalava, Paul Berger ary Mampikoa ny tetezina ary mbola ho tetezina ekipa amin'ny Cnaps mandritry ny tapa-bolana. Toerana ratsy lalana sarodalana avokoa ny ankamaroan'ireo distrika ireo, saingy tsy nanakana ny Cnaps nanatona ny vahoaka ety fotony izany mba afampahafantarana ny zofotra tokony hanana amin'ny mpiasa an-daniny ary ankilany mikarakara ireo mpampianatra framina mba hananan'izy ireo fiahiana ara-tsosialy. Mahery ny zato ireo mpampianatra framina namaly ny antso nataon'ny Cnaps tonga teto amin'ny efitrano lehibe ny lapan'ny tanàna teto Analalava. Samy raisiny ekipa amin'ny Cnaps avokoa izy ireo. Tsy ataonay mahalavitany ny toerana, tsy ataonay sakana ny lalana satria fantatra fa betsaka ny toerana sarodalana dia ezana ny hanomezana fahafapo ireo olona saninay rehetra. Maro dia maro tokoa ny tolotra omenay Cnaps. Anisan'ireny zany ny filan-kevitra, ny fanomezana ireo atota taratasy foronina, ny fandraisana, ny fangatahana, ny fanaovana dossier samihafa, ny famaliana ireo fitarainana. Lavitra dia sady ratsy lalana no mampitohy Anatsoy amin'ny distrika Mandritsara. Adiny fito be izao no hanaovan'ny fiara tsy mataho-dalana ny lalana amin'ny rehefa 9.100 kilometatra. Na eo aza ny halaviran'ny tany dia tonga nanatanteraka ny asa ny Cnaps amin'ny tetivohitra ny 7 Mey hatramin'ny 20 Mey lasa teo. Anisan'ny voakarakara manokana tamin'izany ny mpampianatra framina eny amin'ny ambaratonga fototra izay atoan'ny fanjakana. Tanjon'ny tahirim-pirenena ny hanome fiahiana ara-tsosialy ho an'ny rehetra. Izany fiahiana ara-tsosialy izany dia tena zofototra. Ankehitriny anefa dia mbola be dia be amintsika mpiasa malagasy no mbola tsy mahalala akory an'izany atao hoe fiahiana ara-tsosialy izany ka lasa vezoany tsy vita. Izay indrindra no nahatonga ny Cnaps nanao nytony atao hoe Cnaps ny tetivohitra tony na ny atao hoe diseforan dia mba anatonana akaiky, anatonana aty fotony mihitsy ireo olona tokony ahiny. Nanomboka tamin'ny 9 Mey lasa teo ny Cnaps amin'ny tetivohitra any amin'ny faritra Sofia ary tsy faran'izany raha tsy ny 20 volana Mey ho avy izao.